Tonga soa eto amin'ny gasy tuto ty chaîne na YouTube ty zany a dia nikréeko ho antsika malagasy a izay manana fanontaniana zato isan-jato gasy izy ity, izany hoe amin'ny teny gasy a zavatra eto Madagasikara no ampianarinao a, tutorial zany le izy, tsy haiko hoe inona moa zany le tuto amin'ny teny vazaha fa amin'ny teny gasy fa izay le nanoratako anazy fotsiny io. Dia ho voalohany indrindra ny amin'ny vidéo alefako amin'ity chaîne-ko ity zany a dia fanontaniana be mpanontany indrindrany izy amin'ny za manao gasy pro hoe amateur de l'informatique membre ao aho a, dia be mpanontany be, ahoana mi télécharge jeu vidéo, ahoana mi télécharge logiciel, marina hoe hatramin'ny nahamaty amin'ny mega upload. Azafady fa manao misy montage ataoko ao ambadika ao dia maneringelina kely iny, hatramin'ny mifaty amin'ny mega upload dia sahirana be tsika rehetrarehetra, tsika aty amin'ny tapany ambany amin'ny globe terrestre surtout, satria tsika tsy mividy zany, tsika rehefa mandoha internet hanaovana connexion efa sahirana. Dia torrent, mila manana torrent zany ianao a, io torrent iny aloha zany a azo gratuit, tsy hoe azo gratuit fa iny zany tsy atoroko anareo kosa iny fa mila manao torrent ianao dia ny angalantsika anazy a T411 maketo amin'ny barana recherche adresse eto tsika, barre d'adresse ozy izy amin'ny vazaha zay, dia manao www T411 io le izy io. Dia za moa zany efa manana compte ao, fa nareo mila manao compte vaovao. Dia ahoana manao compte vaovao zany, izany kosa aloha efa hain'ny olona rehetrarehetra angamba zany a, créer un compte, enregistrer un compte, dia mameno eo anao mangataka adresse mail izy io a, dia rehefa vita le izy, pseudonyme, mot de passe a, rehefa vita le izy dia misy message alefany any amin'ny mail anao, dia cliquena iny, dia après miclique an'iny ianao a dia mametraka le mot de passe sy le adresse, dia rehefa miclique an'iny ianao any email any a dia mipotra ohatran'izao izy, avy eo tonga dia misy ohatran'ity mipotra avy eo, dia manoratra ianao, dia ny anahy zao ataoko dia ny anareo vao mipotra io a dia ty ratio ty ambony be satria omeny 5 giga nareo, 5 giga ho downloadeva nareo eto zany, afaka mi télécharge 5 giga zany nareo, ataony ohatran'ny efa nandefa 5 giga zany nareo, lasa 5 ty zany 5 giga, ny anahy io tera, efa nandefa 1,24 tera zany upload, dia 709 giga download, dia manome an'ity ratio ty, ataony manao division reo, dia manome an'ity, raha vao latsaky ny 0,60 latsaky ny 0,75 io ratio io a, zany hoe ty zany a betsaka noho ity, dia tsy mahazo mi télécharge atao amin'ity site ty intsony, nefa ny avantagen'ity site ty a dia be dia be mihitsy ny zavatra azonareo alainao. Raha tsy teny fotsiny hoe jeu nouveauté torrent du semaine soit de la semaine, le misy a izy a nefa aveugle, mbola tsy azo alaina, mbola tsisy zany tony, zany hoe mbola ohatrany hoe tonga dia miclique fotsiny zareo rehefa tony io dia misy, zay ny dikan'le haine menamena tony. Dia tony seeders, rehefa betsaka amin'ny tony izy mora kokoa maka anazy,
fa tsy izay zany ny tena hoe hanoroko anareo an'ity fa ahoana ianareo zany tsy afaka hoe andefa upload intera zany nefa koa nareo raha vao tratran'ity ratio ty a dia tapaka io donc zany a ahoana no mampiakatra an'ity ohatr'izao fikafika zany tsika gasy koa moa zany no tena fikafika io zany tsy izany nahitan'io a fa bandy akama no nanoro anahy io dia mila an'izay logiciel zay nareo a makeo amin'ny google nareo dia tapena hoe ratio master 1.9 zay ratio master iny mampiakatra an'ity ratio ty zany mampiakatra an'ity ohatrany efa ny upload be dia be ianao izy teo ratio master .net dia mitelecharge ratio master nareo zay telecharge nareo zany tsy voatery ho ato le izy fa dia installenareo ny ratio master dia miako zao efa misy ratio master installé ato ratio aiza ratio master bon zany aiza zany izy anazy téléchargement compressé dans ratio master 1.9 ty zany ny conseilleko kokoa ty 1.9 point ty satria io ny anahy mandeha dia iny zany tutoako faharoa iny efa amboariko ao iny teo le ratio master teo iny izy iny fa mipoitra ny fanaovana azy a maka lien torrent anankiray nareo zany hoe le fichier maitsomaitso kely reny ny télécharge torrent izy indray fa zany aloha nareo amin'ny T411 dia avy eo iny a iny no io ohatra zao ny zavatra nilaiko tao dia io aniny emplacement misy an'io nareo mandeha dia brosena ato dia apetraka eto iny dia ty upload speed broseny tedavina vato iny zany dia ty upload speed ty io le vitesin'le andefasanareo any dia download speed zay tianareo io koa zany mampiakatra an'le amin'le ratio ato iza le T411 upload speed ty dia download le upload ty download ty dia ty ataoko be dia be kokoa zany ty zany ampiakatra an'iny fotsiny ty dia atao hoe 100% foana ty do not stop dia maka ato amin'ity advanced ty tsika dia mitady ato dia ito tedavina amin'ito liste be da be ito utorrent build 17.09 auto iny dia start dia maka atao amin'ny général nareo dia mandeha izy 4 mégabits sady 9 méga 14 méga 19 24 assuré tsara hoe misokatra ny comptenao rehefa manao an'iny ianao fa za zao mahazo zay tiako rehetrarehetra atao amin'ity site ity nefa za tsy mandeha fininana zany dia asio j'aime raha ohatra ka tianao le zavatra nampisehoko teo dia raha misy fanontaniana na ohatra hoe zavatra tianao ho hazavaiko koa za zany any amin'ny tena dizaine kokoa ny tena manao fa mahay ihany misy zavatra azoko atoronareo ihany
amin'ny zavatra général ny internet, dia apetrao amin'ny Facebook tuto groupe tuto gasy, eoa.